Tsy mahataitra raha toa ka mbola nanamafy ny fanapahan-keviny avy amin'ny hevondrona iraisam-pirenena amin'ny tokony halan'ireo kandida telo amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Io kosa no hevitra izay noentina Andriamatoa Gilbert Razatovo, minisitra teo aloha filoam-boninahitry ny RPM ihany koa. Fanadihadiana ataon'ny Volaravavy Sara Stefana Razafimandimby. Tsy afaka maka fanapahan-kevitra amin'ny fanohitra ny raisina teo aloha ny vondrona iraisam-pirenena hoy Andriamatoa Gilbert Razatovo avy amin'ny RPM na Rassemblement pour Madagascar. Araka ny fanazavana ny eto minisitra teo aloha dia mitazona amin'ny fanapahan-kevitra izay fanoraisiny momba ny raharaha Madagasikara amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Saingy azo vakiana ihany koa izy fa mikatso ny fanomezana vahaolana avy amin'ny iraisam-pirenena. Ndraiky mantsy tsy voavakintsika ny entre les lignes nireny fanambarana diplomatique ireny. Reny dia rédigé dans la règle de l'art ozy nareo mpanao gazety. Reny zavatra avoakan'ny communauté internationale reny. Zay aloha izy tsy afaka hialany hoe logika nefa nataony voalohany. Fa ny dikan'io dia misy zavatra vakinao ambadik'ilay izy. Raha jerenao reo le izy, raha jerenareo tsara le izy zany dia hoe inona marina tokoa moa zany ny tena fahotana nataon'ny président Ratsiraka na madame Ravalomanana. Inona? Raha ohatra jerentsika ao anatin'le résolution. Rehefa jerenareo dia zavatra fahotana tsy niainga avy aminy, fahatsoana tsy niainga avy aminy, fa fahatsoana niainga avy amina resaka eto amin'ny firenena hoe notamment fandrarana azonao tsy miverina. Zay nahatonga anazy tsy naharaka n'le fepetra hoe 6 mois mipetraka eto Madagasikara. Dikan'izay dia zao. Dia raha nasazy maninona tsy ny CES ny sazian'ny communauté internationale ohatra, satria ny CES no validé ny candidature madame Ravalomanana zay Andriamatoa président Ratsiraka. Raha ohatra ma tsy andro Rajoelina azotsika mazava be iny, azotsika mazava be iny tsisy resaka hoe zavatra avy ety ivelany izy tsy mipetraka teto Madagasikara fa candidature hors délai niazy. Raha izay candidature hors délai ny faharoany dia ny hoe Andriamatoa Rajoelina dia efa nanao le fifanarahana niny ihany koa zay teo amason'ny communauté internationale fifanarahana iraisam-pirenena nataony tamin'izany. Dia reny zany laviny fa ny azy mianadahy mianaka zany tsy mazava mihitsy ny fanasaziana azy. Dikan'izay dia bloqué zany le situation. Araka ny hevitra Andriamatoa Gilbert Razatovo dia tsy misy afa-tsy nodiniky ny samy malagasy eo ambany fitarihan'ny FFKM amin'ny vahaolana ahafahana miala amin'ny krizy lava reny. Mitady vahaolana tsika hatramin'izay hoe iza no autorité morale, iza ny sala amin'izao, iza ny sala. Tsy ahita autorité morale mihoatra ny FFKM tsika. Raha ohatra ka mampifandivatra zay andao hitadiavana hoe inona mety atatrika marimaritra iraisana ao anatin'le autorité morale. Raha misy tsy hitako zay problème tokony isen'izany. Ohatra ny hoe FFM ohatra raha afaka mikambana amin'ny FFKM izy niekray institution tao anatina transition, niekray autorité morale eo amin'ny fiainam-pirenena, raha mitambatra hoe mety ahitana vahaolana aingana be io. Nosoritan'i Andriamatoa Gilbert Razatovo fa hatreto dia mbola tsy afa-miala amin'ny vondrona iraisam-pirenena Madagasikara, saingy ny famahana ny olana no an'ny malagasy ary tokony izy ny fanohana ny vondrona iraisam-pirenena ao anatin'izany.